zegny nahazo famatsiam-bola tamin'ny Sudi Bretagne avy eo boka amin'ny réseaux sociaux amin'ny installation zegny. Za zay efa misy mahazo validaba 10 nahazoko zegny. Zany hoe talohan'ny installation des jeunes ny trano fonenako mbola trano bosaka tamin'izay. Izao hitantsika zao hoe ny tafo efa manomboka hoe trano tôle zany. Tonga de za nasaky nagnano toutes les saisons na favaritra na mentany mandefo zay le sonakazy miboaka tsara zay. Volageny amizay zegny 3 fois ny volageny taloha tsy mampitsanga menatra le zavatra nataoko mandeha tsara. Matanjaka nipotry io agnarany fazakan-tegna tany amin'ny 2003 ary 2004 izy nanana récépissé ara-dalàna. Dia nataokona tokoa ho an'ny tantsaha mpamboly sy mpiompy indrindra amin'ny districtny Diego 2 zay misandraka amin'izy io fotoana zio io agnatin'ny commune raiky ambin'ny folo. Manana mpikambana eo amin'ny 250 eo izy io ny mpamboly sy mpiompy zegny ary ny fikambanana membre agnatiny 420 ny isany. Agnatin'izay eo amin'ny 700 ny vehivavy ary eo amin'ny 700 koa ny tanora. Ny ao Matanjaka dia misana be amin'ny resaka momba hoe conseil technique. Dia zany hoe akory atao hagnatsara ny momba teknika ampambolena sy teknika ampiompihana ary ny jona amin'ny ranomamy. Dikan'izegny resaka appui conseil, resaka formation, resaka échange visite, échange entre samy paysan regny anisan'ny mibantoerana amin'ny asan'ny ao Matanjaka. Eo amizay magnamora ny fomba ahafahany magnatanteraka le tekniky. Dikan'izegny misy agnatin'izay ao ny fagnamorana, ny fahazahoana regny fanafody samihafa zay ilaigna na resaka fitaovana, fampifandraisana amin'ny client raha ohatra ka misy magnamora amin'izegny boka mba ahatanteraka le zavatra zay eritreretiny tiany tantsaha ho takary. Dia ny ampitombo ny vokatra sy ahatsara ny kalitao. Zay manko le ivo. Satria raha mitombo ny vokatra tsara ny kalitao, mitombo ny fidiram-bola miditry isan'ny tokantrano. Ny installation jeune so zegny tanora installena zay tanora mbala tsy manana asa 18 à 35 ans. Zay zegny le âge hoe tanora. Dia misy zegny ny viavy, misy ny lehilahy. Zay zegny niezaka hoe ampiditry viavy mba ho maromaro kokoa taminazy. De filière gasy io de nagnano za tamin'ny 2018 de nanombo navy tamin'ny 2019 zegny ny tombobaritra nakata amizio zegny navadiko nampirovovoako ny fambolena légume zegny le légume nataoko tamin'io zegny lesoa. Les premières installations générales tamin'ny soa zegny 2017 zeky 2020. Izy zegny le voalohany nahazo 17 zay tanora 2017 dia nahazo tanora 30 zay tamin'ny 2018 dia mbola nanosiko 5 zegny tamin'ny 2019 dia le tanora niinstallena zay koa isany le premier cycle 51 tanora raha ny pourcentage 60% hommes 40% femmes. Dia ny ankamaroan'ny filière zay filière volet
environ 30 eo zegny filière volet aby. De zegny tamilay premier cycle zegny. De mbala nisy zegny atamy taogno ty 10 tanora nalegna tamy taogno ty. Dimy aloha amizao efa miasa, efa nahazo vola, efa manomboky miasa. Fa le dimy zegny efa toato izy efa manomboky miasa. Za tamin'ny taloha zegny mbola tsy nahazo formation zay za namoky teleso, mbola magnano saison araiky fa tsy masaky magnano toutes les. Za zao navoaka nahazo le formation avy amin'ny technicien matanjaka jiaby, tonga de za nasaky nagnano toutes les saisons na favaritra na maintany mandefo zay lesinakazy miboaka tsara zegny. Ary mataka 6 taona noa za teo zegny za. Taloha fo zay za toetoeny amin'ny za raha mahazo 500 kg donc amin'ny saison kely satria mbala tsy masaky magnano toutes les saisons za. Milaza zegny nangatsara ny tenako ny installation des jeunes. Za zegny navidy aomby misy anaky 3 fa mavidy be jour. Aveo koa zay navidy fitaovagna sarety le tanterako vokatra. Aveo koa zay za le fiainagna eo an-tokantragno de namezan'ny Union matanjaka le formation mikasiky fitantagnana zay za tamin'ny formation amezandreo zay zegny efa mafeo hoe izao le vary matody za isan-taogno matody agnatin'ny taogno araiky zay tsy mividy vary zay za fa aveo koa zegny amin'ny resaka fitantagnana le vola madinidiniky mba tsy ho lanilany koagna fa mba hisy ambiny an-tragno ohatra hoe vidigna raha itsinjovony avy amaray karaha zay izy nahazo tamin'ny matanjaka efa nafizy za zao fotoagna zao zay zegny nilarazako fa nahazo tombo za nivoatra zay za tamin'ny nahazoagna installation des jeunes. Azo ty zegny amboly tsy dimy. Aveo koa zegny ka zegny za zegny amboly 7 fois. Mamboly ka za zegny haricot koa zegny. Mamboly koa za zegny carotte. Mamboly ka zegny poro. Namboly koa za zegny dongolo ravy. Tegna nazahoako vola fo zegny fototry velon'ny tegnanakahy zegny sakezy. Aminay zegny taloha zegny namboly sakay io nahazoko zegny dabaroety eo. Izy ndraiky zany fotoagnan'izao ty za zegny nahazo formation boka tagny, za zegny misy mahazo validaba 10 nahazoko zegny. Neny tombo zegny. Ndraiky zegny nisy ny avy tamin'ny soa satria efa nisy expérience zegny nataondreo taloha tagny de igny mindosita ty zegny namaritina hoe ohatra teo igny le tanora zegny manompo 20 taogno ka hatramin'ny 30 taogno. Zay amizao amizay nanohy le installation zay niaragna amin'ny afidi sy ny membre de bureau zay ny magnano sélection de dossier ny tanora. Tegna boka atao zegny na izy anefa ty vola ambelatsika farafara ty tsy ampy ataotsika loaloha e. Fa zay teo zay tsy nahita zo zegny zay taloha teo fa agnaran-dramam-bola fa lany tsabo igny tsy hita boka vola tagnatiny. Fa izy io amindray zegny fa hita zegny ty ambela amin'ny kesika raha zegny hoe hita amindray zegny avantagenanjy aravoravo. Nahazo famatsiam-bola
amin'ny Afrique Bretagne, avy eo boka amin'ny réseaux sociaux. Amin'ny installation zeny. Zay ndraiky tena tiako matanika zegny nahazo formation zay nahazo tena sahaza zay tamin'ny 2018. Tena mezan'lo vola zay 7 hesy. Zegny de vola amizay nampiasainay zay vangany ondokondro io. De ondokondro zay nitombo de nandafy zay satria zay nagnano raha io zegny tanjonakay za tamin'io mbola sisa omby na olona raiky. Lafa tanjonakay zay lafa nampiasa vola zay nahazo nogondroko nitombo nogondro io nandafy nogondro zay nahazo omby. Ombinay zegny hevitra. Zay zegny tagna roa 13 zegny isan'ny ondokondronay kely. Lafa nahazo omby zay teo koa zay nihezika koa na nivanga nihezika koa zay nivanga tolo nagnamboarana trano. Izy trano tratsika zay. Zao zay mbola hihezika amin'ny 2022 donko za hagnano trano tolo agny farifary agny. Na tozoko agny 8 metre agny zay tanjonakay zao hagnano trano zay zao. Tena hitako fiaignanakay zay fa miova tena miova be. Miova tamin'ny fiaignanakay taloha. Rango ni kambanganay amin'ny matanjaka ndraiky na izy ndraiky koa. Le service zay amin'ny fotoagnany misafidy tanora efa misy service amiagna le tanora. Alohan'ny ameno le fiche anaovagna le tetikasa matiany de efa amiagna fiofanana izy amin'ny famonoagna i fiche io. De eo amizay miaraka mameno fiche igny miaraka amile tanora. Tegna fatao aby izy koa manambady izy de izy miaraka amin'ny vadiny zay samby eo amile famonoagna le fiche. Izy koa fa installé tanora igny hita hoe ty voasafidy izy de alefa amizay zay formation de fiofanana roa zegny atao le fiofanana resaka fitantanana le asa, fitantanana vola de le teknika fanaovana le asa koa zegny atao formation. Nahazo formation maromaro zay tadeko tany nandeha 3 andro zay nanao formation tany resaka fitantanana, resaka le fiompianan'le trondro zegny. Tobinaka tamizegny mbola 3 maventiventy. Kofa taty afara amizay zay nanoro hevitra za papa fa itobinao io tsy manko izy fa vonia tambary maventy araiky anabeazanao lokonao io. De namono tambary araiky maventy be zay za nataoko fitarinan'le zanatoko. Tena mahomby fa mitombo le trondro le tao anatin'le dobo. De taty afara amizay rehefa hita hoe mitombo le trondro zay de nampiteraka laoko zay. De eo amile fanaovana le grossissement le laoko zay tsy de nahomby loatra de nivadika nanao zanadoko zay. Le zanadoko ndraiky tena misy ary le olo mitady izy maro. Malafo eo amin'ny tamin'ny taony teo zay nalafo zanadoko 1500 amin'ny 3500 araiky. De zavatra voatsangana tao anatin'izay nahazo omby zay. De fitaromina madinidinika moa mandeha mitombo tsy ohatran'ny taloha e. Ny kisoa misy, akoho amam-borona tsy ohatran'ny taloha zegny. Varotra concombre zao zavatra misy aminay de resaka fruit katakata ndraiky karasôly. Zay mamonjy tsena isaka sabotsy zegny de amin'ny tsenan'ny tarantarany. Raha falako isaka herinandro eto zegny boka 5 gony zay isaka herinandro. Efa taty afara amizay zay namorona vadinasa koa nanano legume. De eo amile legume mifanampy zegny volan'ny legume ndraiky volan'ny laoko. De zay zao afaka mampiana-janaka, mianatra bebe zanaka anay zegny mipetraka aty ambanivohitra.
vola azony amizay zegny 3 fois ny vola azony taloha tsy mampitsanga menatra le zavatra nataoko mandeha tsara. Ny zavatra roa zegny tegna imasoko zegny. Ny voalohany nazahoako toerana tao tamin'ny tanora zay resaka fonotena volay zay zegny ny petrahana za mamboly legioma zany hoe plante aromatique marimarina kokoa fa ny ireo volovary sy ireo le voankazo ny ondry ireny zegny fagnampiny. Igny namiagna formation CEPA les titres en formation casque plus de responsabilité de igny formation igny amizay zegny nahatonga le tanora lasa nandray andraikitry ary lasa président-ny matanjaka izy amizao ary tegna miasa tsara zegny ary tegna olo mendriky président noho le fianaragna azony tamin'ny installation jeune. Alohan'ny mbola tsy entinazy le famatsiana zegny za namokatra akoho zegny manodidina eo amin'ny raha mahampy eo 10 isan-taona akoho vokariko tamin'izay fotoan'izay satria no tsy fafehezana le teknika sy mitosika fana magnatsara ny resaka famokara. Fa rehefa niinstallena zegny zahay nahazo le tosika zegny za zao ny taona voalohany zany hoe 2018-2019 tamin'ny 53 teo zegny tao agnatin'ny 6 mois zegny vokatra naka tamin'izay fotoan'izay. Fa rehefa 2019 makaty zany dia efa matatra agny amin'ny 500 ny vokatra vokariko agnatin'ny taona araiky. Tombony zegny anisan'ny nahafako nagnajary le tragno zay petrako amin'izao fotoana zao. Zany hoe talohan'ny installation deuxième zany ny toerany fonenako tamin'izay, ny trano fonenako mbola trano bozaka tamin'izay. Hitatsika zao hoe ny tafo efa manomboka hoe trano tôle zegny. Araka ny zava-misy hitatsika zao dia izay eto agnatin'ny fotoanany magnarigny ilay toerana mba ahafahana mamokatra ohatry ny hitatsika reto dia alaina ilay vato dia apetraka eto mba hitazona ilay nofotany tsy kahoandrika zany. Raha ny fivadibadian'ny toetrandro amin'izao fotoana zao isan'ny olana ny azahoagna rano ary rehefa misy ilay rano kelikely tsy ahafahana mamokatra. Ke rehefa zay zava-nitranga manapa-kevitra zegny zay fa nagnamboatra ty bassin ty amin'izay fotoan'izay mba ahafahany mitahiry rano rehefa avy ny fotoanany maintany ny diovina tsy fisian'ny rano dia mba ahafahany zegny mamokotra tsy ho tapaka zegny satria ny rano era malala fa somary malahirana amin'izao tsika mikorana azy. Mbola fotoana zegny rosegna reto dia damegna izy rehefa niveau tsara izy amin'izay fotoan'izay dia labasy zegny no atao ato dia larina ao anaty sy andrakofina ilay tany zegny rehefa avy ny oranato mba tsy aloto zegny ilay rano. Miezaka ao anatin'ny fanaremagna ny tany. Ohatra hitatsika ro zao hoe somary manahirana fiasagna aminazy raha ohatra zao zegny ilay zava-misy. Dia voatery areny ilay tany atao mitovy ilay fiasagna ilay tahalaka. Amin'ny endrik'ity sy fambolena hitatsika ohatra hoe katakata dia misy concombre zany ato. Zavatra voalohany aloha satria fotoagnany mbola hain-tany zany namboly katakata ity dia ny fomba ataoko zany rosegna zegny izy ty isaka 2 fois par semaine. Ke ao agnatin'izay fotoana zay fotoagnanaka lany iny mandrozy katakata satria katakata ny tanjona fa mbola atao hoe lavaam-potoagna zegny ny ahafahana mahazo ilay vokatra. Ke mba hoe hisoroagna ilay faty antoko mandrozy katakata nefa za mbola tsy mahazo vokatra dia nasiako ilay concombre zao fa mandra-pahavian'ny katakata ty ho velogno za zegny efa mahazo vokatra amin'ny concombre.
tamin'ny vola ty zegny anao mindagna tany kofa mamokamokotra mihina tsy tian'olo ya fôtony raha misy raha metimety patron koa maivankivagna fo anao raha iroasiny direct nareo fa saritry nefa anao mbola tondra saritra raiky fo izy efa mivolagna anao 10 saritra izy amindray zegny za amindray tsy managna hoe kalesy maro kalesinaka amindray zegny tiako mitombo lasarinaka azy io ndraiky mbala raiky izy amindray zegny tiako mba mandeha 3 mba mavita be zagny zay io koa agnatin'izay koa le champ de démonstration zay atsangan'iny ao Matanjaka dia lasa miteraka problème amin'ny faharetany amin'ny pérennisation le champ de démonstration satria ny mpikambana efa afaka maneho technique maneho zay hoe zone technique tsara aseho amin'ny alalan'izay champ de démonstration zay fa ny olana fotoana foky izy koa ke le tompony tany efa mivolagna fa alaiko ny tany dia rava miaraka amin'izay le champ de démonstration. Tamin'ny farany koa tanora 5 filière 4 satria tanora 5 nisy nagnano sakay, nisy nagnano akoho, nisy nagnano leso, nisy nagnano mouton, olo 5 nefa filière fa 4 de lasa manahirana zay le izy maro loatra filière sahany. Problème manay amizao io koa zegny resaka koa amin'ny fambolena de le resaka bibikely manimba voly ohatrany mamboly tomaty zao de tena maro be zegny liquide ampiasaina aminazy zay vao matafaboaka tomaty nefa vidiny fanafody tena lafo de lafo. Famokarana zay ataon'iny ao Matanjaka zio indrindra amin'ny hoe zavatra azo tsapain-tanana efa afaka mahita ny tantsaha mamokatra tomaty bonne qualité ary matahotra production any amin'ny 30-35 tonnes l'hectare ary zegny zavatra zegny fa manomboka hita taratra koa na amin'ny fotoanany fahavaratra satria fa mahatsiaro fa efa manomboka hita ino fanafody tsara ampiasainy ary ino ny mahasombolo tsara zay koa le choux am'izao fotoana zao io misy producteur efa afaka mamoaka le choux isaka mamoaka par semaine mavoaboaka any amin'ny 300-400 kg ary efa azo lazaina hoe continue le izy satria na eto a Diego efa tsisy le choux mbala afaka mamoaka le choux ary bonne qualité afaka mandresy qualité ny Tananarivo. Magnambara zegny fa misy ezaka vitan'le tantsaha agnatin'le asa ary tahakany eo amin'ny fiompiana zavatra miavaka raha misy olo mitady famokarana zanaka akoho, zanaka gana samihafa misy tantsaha efa manana zay fahaiza-manao zay mamokatra ireo zanak'akoho, zanaka gana, dokotra samihafa regny ary misy araka zay komandy ilainy le mpanjifa zay mila azy. Misy koa eo ny fiompiana trondro afaka mivarotra zana-trondro ny membre-ny iny ao Matanjaka zana-trondro kaka zay vitsivitsy zay nambarana fa misy zavatra azo alainy tahaka ary ny fagnantenana amin'izy io tsy hoe zay mahay ihany no mahatafavoaka fa izay olo liana agnatin'izay sehatra asa zay seha-piarina zay mba hita tombony ahalala misimisy kokoa mikasika teknika mpamokarana afana nahita zay fambiazana zay ary zay le mahatonga ny fagnanaovanay visite chance ary mezaka mampifandray araka zay azo atao mikasika ny fifandraisany tantsaha samy tantsaha mba ahafany anao tahaka ny namana sasany zay mavita zavatra mavity tahaka azy.
Amizay magnome tanora tsy mariny zaza mba mikambagna zay raha avy mitariny fa ahitana lalagna izy sady misy fivoarana tegna aminazy io e. Mampirisika antsika tanora zay za mba midira ao amin'ny fikambanana miditra amin'ny matanjaka fa efa maro zegny zavatra azo satria za zio ty tsara nandeha Tananarivo za nahazo ny dictô za de efa nandray fivoriagna tagny Tananarivo mikasiky fananan-tany, nandeha nagnaty fermada za satria azo amin'ny avy amin'ny matanjaka koa satria miara-miasa ny matanjaka amin'ny réseaux sociaux, amin'ny FD, amin'ny CD29 tokony ho maro zegny olo hiditra agnatin'ny fikambanana any tokony mampiroborobo izy. Za zegny manentana ny tanora jiaby fa mahavelona ny resaka fiompiana sy ny fambolena. Eo ao anatin'izay resaka fiompiana sy ny fambolena zay ny resaka fitantanana mety ianarana daholo raha misy aminao ny vola, anao tsy mahay mitantana izy dia mipody zéro fo anao. Zay manokana dia mitondra fankasitrahana nahazo famatsiana tamin'ny alalan'ireo partenaire miara-miasa. Anisan'izay ny matanjaka zay agnisan'ny lalagna araiky nahafahana nanokatra varavarana ho anay nahazoanay tombotsoa. Eo ihany koa ny AFD Bretagne zay agnisan'ny atao hoe mpanohana miara-miasa amin'ny réseaux sociaux zay tagnatiny izany hoe fitadiavagna ny famatsiana ireo jeunes marobe zay. Tsy adino ihany koa ao ny CD29 izay mpiara-miasa amin'ny matanjaka ihany koa ny fanainga ary findrinandrina mareo tokony andraikitra voalohany amin'ny ara-panjakana ary amin'ny agriculture zay tsy misy angamenatra fa miezaka ihany koa ny fanomezana tao agnatiny fanomezana tosa.